Zay solombavam-bahoaka zany dia nahazo fampitambavao avy any amin'ny direction générale ny trésor fa misy fikasana zany ataony avy eo amin'ny gouvernement amindra vola zay ampiasaina zay mivoana amin'ny lalàna manakery na miala amin'ilay voalaza hoe orthodoxie financière fampiasana azy zany hoe misy lalàna zany nety ministère finance tato tamin'ny volana août 2014 zay milaza fa tsy manana fahefana intsony ny gouvernement na fahefana tanteraka hikitika vola na orinasa mpanjakana na orinasa anana ny fanjakana petraboly dia zay zavatra zay lalàna zay lany dia ny trésor nefa zany zao miantso anay solombavam-bahoaka fa hoe mbola ty handika an'izay lalàna zay ny fitondrana dia zay no mahatonga anay mitsangana mba ho fampipanajana n'ilay lalàna hoe tsy tokony akan'ny fanjakana vola intsony reo orinasa zay anana ny petrabola ohatrany hoe jirama eramady reny le orinasa mpiantohana samihafa reny reny le hôtely lehibe ohatrany hoe zam hôtel na hôtel de terme reny fa mba tokony malalaka izy zany ao anatin'ny fitantanana mba azahoany reny orinasa reny tombony sy roboroboly lay orinasa dia zay zany no mitsangana an'ireo solombavam-bahoaka reo mba ho fanajana an'izay lalàna manakery zay